Ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika anio indray dia ny Korintianina voalohany 5:10-10. Korintianina voalohany 5:10-10. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ary tsy foana ny fahasoavany nasehony tamiko, fa efa niasa fatratra ny mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nomba. Zay zany ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika, izay tenin'Andriamanitra fandraisan'ny olona fandraisan'ny olona matetika rehefa misy zavatra tsara mba ahazony zany ohatra hoe natao batisa, raisina fanasan'ny tompo, afaka fanadinana, navita memoara, tezy, nivoaka fianarana sy ny sisa-karazany rehetrarehetra, dia mipetraka foana hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao Andiny ny soratra masina izay azo lazaina hoe tsara tokoa satria maneho ny fanetretenan'ny olona raha azon'ny olona ny fampiasana an'izany teny izany hoe tena maneho ny fanetretena hoe tsy avy amiko, tsy avy amin'ny heriko, fa eny fa na ny fahaizako sy ny fahasalamako na ahavitako an'ilay zavatra raha dia avy amin'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany ary tsy mendrika zany ary fa fahasoavan'Andriamanitra zany. Ary raha mijery ny tontolo manodidina ny Korintianina voalohany 5:10-11 tsika dia mahita fa tahak'izay mihitsy ihany koa ny zavatra ambaran'ny Paoly. Ery aloha amin'ny 9:9-10 dia izao nambaran'ny Paoly hoe ary farany tamin'izy rehetra dia za izay tony tsy tonga volana akory dia mba nisehony koa. Ny Korintianina voalohany 5:10 moa dia miresaka ny fitsanganana maty izy rehefa avy niresaka momba ny filazantsara zany Paoly dia miresaka amin'ny fijanganana maty dia mitantara mitanisa an'ireo olona izay nisehony Jesosy Kristy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty, dia za koa izy Paoly dia anisany mba nisehony na dia toy ny tsy tonga volana ary 9 fa izaho dia kely indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika antsoina hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Eto zany dia mampiseho mihitsiny ny tsy fahamendrehan'ny Paoly eo anatrehan'izay eo anatrehan'Andriamanitra sy ny apôstôly azy satria dia tsy vitany hoe ratsy izy ny teny moa izy hoe ary amin'ny bokin'ny Timoty hoe tonga tetỳ ambony tany ozy izy Kristy hamonjy ny mpanota ary zano voalohany tamin'ireny. Tena anisany natsiaro ny tena no mpanota izy satria nanenjika izany fiangonana zany zany anisany zavatra nataony taloha. Kanefa dia ny fahasoavan'Andriamanitra dia izao tsy mijery ny zavatra tsara ataon'ny olona hoe miendriendry ianao, masimasina ianao, mpivavaka be ianao na inona ianao no amonjen'Andriamanitra anao, fa ianao mpanota iny mihitsy no azon'ny fahasoavan'Andriamanitra iasana dia hovainy ho tonga zanak'Andriamanitra ianao amin'izay fotoan'izay. Fa ny tena mila azontsika amin'ity fahasoavan'Andriamanitra ity izay nanova amin'ny Paoly ilay mpanenjika fiangonana ho lasa kristiana, lasa apôstôly mihitsy dia nitoeny hoe ary tsy foana ny fahasoavany nasehony tamiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra, nefa tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nomba. Betsaka no mahafantatra an'izay fahasoavan'Andriamanitra izay ankehitriny, saingy mijanona fotsiny hoe efa fahasoavan'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra foana na inona ataoko dia tsy misy zavatra ataony afa-tsy menimenina sy manota sy manao inona fotsiny no ataony satria efa fahasoavan'Andriamanitra. Dia tsy marina izay le antsoina hoe grâce à bon marché ve izy ity, satria omena maimaim-poana dia tsy misy vidiny, fa matoa fahasoavana nomena antsika dia ny rany Jesosy Kristy mihitsy no nividianana antsika, ka lafo loatra tsy voavidintsika zany dia izay ny hanomezana antsika ny famonjena maimaim-poana. Dia nefa ny rehefa avy eo zany raha ohatra ka hipetra-potsiny sy hanota fotsiny tsika amin'iny dia foana le fahasoavana, tsisy dika le fahasoavana. Zay le tian'ny Paoly ambara eto. Ka betsaka ny olona mandray an'io nefa tsy manao ninina koa rehefa avy eo dia tsisy dikany, fa izao ozy izy Paoly na dia tony tsy tonga volana ary ozy izy Paoly na dia tsy mendrika ary dia tsy foana le fahasoavana satria ny asa vokatr'izay. Ny fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika, kanefa rehefa mahazo fahasoavana ianao dia
miasa ao anatinao io fahasoavana io mahatonga anao hanao zavatra ho an'Andriamanitra ihany koa. Ary Paoly na izy ny ratsy indrindra dia niasa fatratra mihoatran'izy rehetra, satria tsy nisy olona nanao voyage betsaka mihoatran'ny Paoly amin'ny fitoriana ny filazantsara, tsy nisy olona nanangana fiangonana betsaka mihoatran'ny Paoly amin'ny fitoriana ny filazantsara. Eny tsy nisy olona koa nanoratra tenin'Andriamanitra epistily betsaka ao amin'ny Baiboly mihoatra amin'ny Paoly amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia izay mihitsy any andiny 7 sy 4 amin'ity Korintiana voalohany 5:12 moa dia miresaka ny filazantsara izy hoe ambarako aminareo ny filazantsara izay ndraisiko izy dia zao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ka ny olona izay milaza hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy zany dia tsy tokony hijanona fotsiny eo fa manjary lasa fanetretena hitraitra le izy, fa tokony hitohy hiasa arak'izay azo atao. Dia eto moa Paoly ny teny tsy zany eny nanao an'le asa, fa mbola le fahasoavana n'Andriamanitra ihany koa no momba ahy. Zany hoe fahasoavana dia tsy vitany mamonjy antsika ihany, fa ny fahasoavana dia manome hery antsika ihany koa, ahafahantsika manatanteraka ny asa nampanaovin'Andriamanitra antsika, dia ny fanambarana ny filazantsara araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika izany.